Aleloia, aleloia. Mbola faly miarabanareo tsiraray avy izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio sabata fa 5 ny volana Jolay 2025. Rehefa manalo amin'ny tompo saotra ny tompontsika satria afaka miara-bavaka amintsika eto izokerika nety ny telefona voninahitra ho an'i Jesosy mankasitraka ny tompo lehibe isika satria milamina zao ny telefona voninahitra ho an'i Jesosy. Ry havana, raha naheno ny hira teo ianao dia manambara ny hoe tsy misy miadana ka afa-po. Androany dia andro fandraisana ny fanasany tompo. Izany hoe hibebaka aloha isika dia avy eo omeko ny izokerika ny amin'ny fandraisana ny fanasany tompo. Ry havana okitsika hiomana satria io hira io dia ho tsapanao tsara ny fibebahana ao ataontsika anio ny amin'izany hira izany. Tsy misy miadana ka afa-po, tsy afaka mihitsika hoe ahazo fiadanam-po amin'ny zavatra ety ambonin'ny tany. Izany no tokony tsapantsika anio. Hivavaka aloha isika isorantsika an'Andriamanitra ny amin'ny ahafahantsika mivavaka toy izao ary mbola afaka hiaino ny tenin'ny tompo ary indrindra hibebaka mba ho ahafahan'ny tompo isika mba hamindra fo amintsika Jesosy. Izay ny tena zava-dehibe. Ka hivavaka isika hideran'Andriamanitra hisaotra azy ny amin'ny fofinaina izay nomeny antsika anio mbola ahafahantsika miaona toy izao na dia tsy tanay ianareo fa amin'ny alalan'ny feo
no tenanay eto dia nareo no mahita anay ka isorantsika ny tompo ny fotoana omeny antsika toy izao hivavaka isika tompoko. Jesosy tompo misaotra mankasitraka anao, midera mankalaza anao Jesosy satria mbola afaka izay Jesosy mivory eto tompo, mivory eto izay Jesosy malala hiantso anao, anaja anao, ankalaza anao ary ame voninahitra anao Jesosy. Tompo malala indrindra fa hibebaka Jesosy satria mpanota izay tompo malala ka amboary izay Jesosy mamindra fo aminay, afao izay Jesosy ho afaka amin'ny fatopatotra rehetra mba ho tafiditra ny lanitra Jesosy mangataka aminao izay, mangataka anao izay tompo manatrehanay naiza naiza tompo misy anay, atreo izay zanakao Jesosy taomy izay Jesosy ho ao ambalanao, amboary izay tompo ary oka ny fanahy masinao idina amin'ny toeranay tsiraray avy, oka ianao fanahy masina ampiteny Aisy Zokerika, oka ianao koa ampisokatra ny masom-panahy ny tsiraray avy satria anao le fanahy maherin'Andriamanitra ka misaotra tompo, misaotra Jesosy satria anao no Andriamanitra tokana sy lehibe indrindra, ny voninahitra dia ho anao irery ihany Jesosy ka mankasitraka feno izay. Aleloia, amen, amen. Ny ten'Andriamanitra izany izay horaisintsika dia raha ohatra ka niaino ianao tamin'ny fombavaka ny alakamisy alina teo izay en direct zany amin'ny 10 alina aty Eropa, dia nanambara zany ny fanahy masina ny teny nomeny dia momba ny amin'ny Jodasy. Jodasy namatika ani Jesosy izany. Anio tsy horaisintsika izay satria efa nambarako tamin'ny alakamisy fa afaka hainonao raha ohatra ka mbola tsy niaino ianao. Fa i Jodasy dia tia vola i Jodasy ary namadika an'Andriamanitra an Jesosy zany satria Jesosy Andriamanitra ihany, namadika an Jesosy izy avy amin'ny alalan'ny vola izany. Tsy haiko fa ny fanahy masina anio ampibebaka antsika momba ny amin'ny vola. Eo zany zavatra hafa koa fa ny vola zany no tsindriny bebe kokoa anio. Mila mitandra zany isika momba ny amin'ny vola. Mila zany isika tena hoe mitandra mafy dia mafy. Raisitsika verset vitsy alohantsika hibebaka zany. Ao amin'ny bokin'ny Timoty faharoa toko 7. Timoty faharoa toko 7 vakitsika 1 ka hatramin'ny 5 aloha. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Timoty faharoa toko 7 1 ka hatramin'ny 5. Ny titra dia hoe ny amin'ny fiemorana any amparany. Fa aoka ho fantatrao izao, any amparany ihany dia isy andro sarotra. Ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavonavina, ho mpiteny ratsy, tsy manoro raisy reny, tsy mahay mankasitraka, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahafehy tena, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fafinaretana, mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panay araka an'Andriamanitra izy, nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Amen. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra eto dia maro be ny voalaza ny amin'ny zavatra toetran'olona io, ny amin'ny zavatra mombana toetran'olona izay tenenin'ny Paoly apôstôly ho alavirintsika, ho alavirintsika. Amen. Jerevy ny teny amin'ny 5 hoe manana ny endriky ny toe-panay araka an'Andriamanitra izy, nefa mandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Amen. Ry havana, mila isika miala amin'ny ratsy rehetra. Rehefa zavatra tsy ahasoantsika dia manalavitra isika. Manalavitra isika. Matoa i Paoly apôstôly ny tenen'io teny io dia zareo koa toy izany. Isika koa tokony toy izany isika. Tokony mahajoro isika miala manalavitra ny ratsy rehetra. Inona moa izy nambara ny bebaka antsika rehefa avy eo
raisitsika tsiraray le izy ao zany le vola hoy zany ny teniny eto hoe andininy voalohany everiko amin'ny anarana fa aoka ho fantatrao izao any amparany any dia isy andro sarotra hatreo aloha amen ry havana ho isy andro sarotra any amparany any efa amin'ny fotoana isika izao efa amin'ny fotoana isika zao amin'ny andro sarotra tsy afaka hiteny mihitsy isika hoe tsy sarotra andro iainantsika tsy afaka hitentsika hoe moramora izao andro iainantsika izao lainga tanteraka raha masamy hiteny izany n'olo anankiray efa andro sarotra izao maro be zavatra miseho eran-tany na ny toetran'olona na ny fomban'olona dia efa tonga amin'ny andro fihemorana isika izao aleloia tonga amin'ny andro ny fihemorana isika izao tokony hanomana isika ny tranontsika ny an-danitra efa kaiky jesosy efa kaiky ny tompo efa ela nanoratana ny baiboly efa ela ny tantara atao baiboly nefa nisika zao dia efa amin'ny fotoana ny andro ny fihemorana ireo teny voalaza ireo dia efa metraika amin'ny fiainantsika izao tena efa hitantsika mihitsy amin'izao fiainantsika izao amin'ny vaninandro iainantsika izao zavatra miseho eto ho raisitsika ny teny andininy faharoa ny olona dia ho tia tena zay aloha ny olona dia ho tia tena ry havana maro be ny olona tia tena tena maro be ny olona tia tena dia hoy indray ny ten'Andriamanitra manaraka hoe ho tia vola io le vola ho tia vola io le vola io ho mpandoka tena maro be ny olona miteny tena foana mizaozao ry havana tena zava-doza izany zava-doza izany tsy mieritreritra n'Andriamanitra mihitsy ny olona maro fa ny tenany ihany zany hoe mizaozao misy ny olona dia manambara mombany amin'ny fananany manambara hoe manana an'izao manana zao manana an'izao ry havana raha mijery isika amin'izao vaninandro zao dia efa tonga amin'izany isika tonga amin'izany dia toizantsika ny ten'Andriamanitra ho mpiavonavina maro be ny mpiavonavina hibebaka antsika rehefa avy eo hibebaka isika rehefa avy eo maro be ny olona miavonavina misy ny olona manana dia miavona misy koa ny olona tsy manana dia miavona misy ny olona dia miavona fotsiny amin'izao ry havana tsy arakaraka nananan'olona vola akory fa na olona tsy manana ary eo am-pelantanana dia misy koa ny miavona toetran'olona maro be io mila mitandrina isika mila mitandrina mafy dia mafy isika dia hoy koa ny ten'Andriamanitra manaraka hoe ho mpiteny ratsy ry havana maro be ny olona miteny ratsy raha mahita olona ianao indraindray eo anoloanao dia na mitafy fitafiana mihaja le olona araka ny fiteny dia indraindray nefa ny mamoaka vava maloto ihany teny maloto ihany nivoaka ny vavany dia nefa maloto ny vavany moa zany indraindray miteniteny ratsy le olona tonga dia ny olona anankiray namiakanjo mitafy mendrika ary ka miteny ratsy tonga dia afa-boninahitra afa-boninahitra satria ny teny ratsy dia mandoto ny olona anankiray mandoto ny olona anankiray na hoe olona anankiray manao kostara eo alohanao ary raha ohatra vehivavy manao akanjo tsara mihaja tsara eo alohanao dia miteny ratsy na be taona io na tanora io na zaza io ka raha vao miteny ratsy tonga dia midina ambany mihety ambany mihety ambany dia ambany ry havana ny teny ratsy dia ny satana tonga dia maloto ny olona ray raha vao hita hoe miteny ratsy zay le loto zay le faharatsiana izay mila antsika miaro vavantsika miaro ny vavantsika mba ho mendrika anatrehan'i Jesosy hibebaka antsika rehefa avy eo andiny manaraka tsy manoha raisy ireny ry havana maro be ny ankizy tsy manaja raisy ireny tsy manaja intsony eo ny raisy ireny
fa raha mijeritsika amin'izao vaninandro zao na any am-pianarana ary na any am-piasana ary dia marentsika ny vaovao fa ny olona tsy manaja intsony. Tena hoe zava-doza ny misy amin'izao andro ianantsika izao. Aty ampitan-dranomasina moa zavatra miseho aty dia tsy azo bedesina ny ankizy. Raha ohatra eny ivelany ianao ka raha hoe mibedy zanakanao, izay olona manan-janaka kely zany azon'olona mihitsy miantso pôlisy maka zanakanao sy ianao makany amin'ny poste de police satria tsy azo atao aty ny mibedy zanaka na mikapoka zanaka. Ry havana, malalaka mihitsy ny faharatsiana avela izay tiany atao mihitsy ny ankizy dia fiainana maloto ny hafarany. Tena hoe malalaka amin'ny ratsy izao andro ianantsika izao. Efa tonga antsika izao amin'ny fiemorana. Aleloia, ho avy Jesosy, ho avy Jesosy. Tsy antsika ny ten'Andriamanitra. Tsy mahay mankasitraka. Tena maro izany. Maro be ny olona tsy mahay mankasitraka izay omena na izay atao. Miandry plus foana. Izay zavatra miseho ankehitriny. Miandry be dia be foana. Ry havana, zava-doza anie zavatra misy amin'ny tany ianantsika izao hoe zava-doza. Ampahirato ny masom-panahinao. Ampahirato fa ho avy Jesosy. Tena efa miaina amin'ny vaninandro farany isika izao. Efa miaina isika izao amin'ny vaninandro farany. Dia ny manaraka indray hoe tsy manaja izay masina. Aleloia. Tsy manaja izay masina. Ny masina eto dia tsy M lehibe. Raha M lehibe dia fanahy masina izany. Fa ny M kely dia olona ihany koa, ambara ihany koa hoe masina raha ohatra tena efa mitompo ny olona anankiray. Masina ihany koa. Ary koa fitondran-tena koa ao anatin'izay. Izay ny ambara fanahy masina eto. Eo izany hoe olona mpanompon'Andriamanitra tokony hajaina na koa hoe momba ny zavatra masina tokony ataonao dia lasa maloto izany ilay fiainan'ilay olona. Ry havana, mila fahamasinana. Mila fahamasinana. Raha miteny ny tompo hoe tokony izao dia tokony hoe arahana ilay fahamasinana ambaran'ny tompo. Tsy manaja ny fahamasinana intsony ny olona. Fa tena hoe anatiny tsy fahamasinana. Anatiny tsy fahamasinana. Mankatoa tsy fahamasinana. 9, tsy manam-pitiavana. Io dia tena hoe zavatra miseho amin'ny vaninandro izao io. Raha mahita aty ampitan-dranomasina dia ny olona samy amin'ny telefaonina. N'aiza n'aiza ahitanao olona dia maro ny olona amin'ny telefaonina. Na koa hoe mandeha eny an-dalana ianao raha ohatra hoe tsisy telefaonina, misy ny olona tsy miara-bakory fa samy mandeha tsy miaraka, tsy mifampijery. Tsisy tsony izany tena hoe fitiavana madio amin'olona maro. Tsy manam-pitiavana tsony ny olona. Tsy manam-pitiavana tsony ny olona. Mpanotolo fo. Mpanotolo fo, mpankarary fon'olona. Firy ny olona mandratra fon'olona. Firy. Amin'ny fiteny, amin'ny fietsika, amin'ny fijery, amin'ny fitsarana. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Ny fontsika tokony tena arovantsika mihitsy ny fontsika. Tokony mitandrina mafy dia mafy isika. Raha mpanompon'Andriamanitra isika, na mitentsika manaraka an'i Jesosy dia mila mitandritsika ny amin'ny fontsika. Satria ao anatin'ny fo no ivoahany teny rehetra, na madio na maloto, ao anatin'ny fo izany. Ao no tena aina. Ao no tena aina. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Mpanendrikendrika. Maro ny olona manendrikendrika. Maro ny olona mpanendrikendrika. Amin'ny zavatra tsy marina. Ohatra ny nataony Jodasy tamin'i Jesosy. Ohatra nataony tamin'i Jesosy nanendrikendrika an'i Jesosy. Toy izay antsika ny ten'Andriamanitra. Tsy mahafehy tena. Ry havana, mila antsika mahafehy ny tenantsika. Oka isika atsapa mihitsy hoe hatreto dia hatreto. Mila isika mahay mifehy ny tenantsika. Fehezo ny tenanao. Anome ohatra iray aho. Ohatra iray nomeko anao. Tena hoe hijoroka volombelona aminao izany, ampaherenao. Hatramin'ny nanovan'ny tompo ahy
dia ferany tompo ny zavatra hoaniko. Ferany ny zavatra hoaniko sy ny fisakafoanako zany. Indraindray aho rehefa misakafo ka hoe hitako zao anatin'ny viliako na hoe misy ambony kely eraky ny sotro aho natapaky ny sotro aho. Tsy maintsy ajaniko tsy azoko hoaniny satria raha hoaniko tonga dia marary aho. Tena hoe mila tsika zany mahay mifetena. Iny ambony kely iny asainy tompo apirimiko iny ambony kely iny hoanina rehefa nonandray. Tena hoe tsy azoko atao mihitsy zany no mbola hoe manampy nefa hoe atreo. Ry havana, mila mahay mifetena isika. Izay ny ao amin'ny tompo. Misy ihany koa zany hoe loza be. Ry havana, toetra ratsy zany loza be zany, atahoran'olona izany. Manarak'izay, tsy tia ny tsara. Efa maro be ny olona tsy tia ny tsara. Manambara ny tsara ianao dia miome ny olona na miala ny olona. Oko tsapantsika ireo teny rehetra ireo dia ny teny Paoly apôstôly fa mila manalavitra ny olona izay manao ireo zany isika. Manalavitra hoy aho. Fa raha misy toetra amin'ireo ao amintsika dia mibebaka isika hiala amin'izany toetra izany. Manarak'izay, mpamadika. Ry havana, be dia be ny mamadika. Be dia be ny olona tsy atokisanao. Mitsika aminao nefany manindrona antsy ianao araka ny fitenenana. Mitsika aminao nefa vao mitodika ianao dia endrika ratsy dia ataony aminao. Izay ny tokony ho izy kokoa. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Eo ihany koa ny hoe kiriana. Olona be kiriana, mavesatra ny saina sy ny fanahy miara-mipetraka amin'ny olona be kiriana. Arovo ny fanahinao. Arovo ny tenanao. Ka tena hoe hiaro ny fanahinao ianao, tsy ny tenanao. Pieboebo. Ry havana, ny fieboebona dia tena hoe ota mihitsy koa io. Mitandrema izay olona tia mieboebo ato amin'ny ho avy Jesosy. Hialao tompoko izany. Ny pieboebo dia hoe za zao. Ry havana, tsy azo atao zany. Ohatra olona le mizesizesy tareny ao anatin'izany koa. Mila mitandrina isika tompo. Ny tompo dia manetry tena, nanetry tena Jesosy ka tokony hanetry tena ambany dia ambany isika. Ry havana, tena zava-doza ny zavatra ho avy raha tsy mitandrina isika. Manarak'izay, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Ry havana, ka isika tsy ho tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Inona no zavatra ataonao rehefa ohatra ka tsy miasa ianao na ohatra ka tsy manao zavatra raha tokantrano ianao? Sao sanatria ka manomboka variana amin'ny fahafinaretana hoe maka jeu na hoe manao zavatra hafa. Ry havana, mila mitandrina isika. Aza tia fahafinaretana ity tany ity fa afo be no miandry. Ka ho tian'Andriamanitra isika. Mihoatra lavitra noho ny zavatra izay tiantsika hitantsika maso. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Aza tia fahafinaretana tompo satria mandalo ihany izany ary tsy toetra izany. 5. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Amen. Ry havana, manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy. Hatreo aloha. Averiko indray-pandeha le teny andraisanao azy tsara. Manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy. Le olona izany raha hitanao alohanao dia mety tola hoe be fitiavana be, hoe malemy fanahy be.
io le hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra ilay olona. Dia ianao mieritreritra hoe tia be anao ilay olona na hoe mikarakara anao, nefany ilay toetra hitanao tsara fa misy ny remarika, hitanao tsara fa tsy araka an' Jesosy, tsy araka an'Andriamanitra ilay olona, dia mbola miaino ihany ianao, mbola mankatoa an'ilay olona ihany ianao, mbola manaraka an'ilay olona ihany ianao. Ry havana, tsy hoe izay miantso hoe tompoko tompoko, hoy Jesosy tompo, no tafiditra amin'ny fanjakana lanitra, fa izay manao ny sitrapony rainy izay any an-danitra. Amen. Izay manao sitrapony rainy izay any an-danitra. Eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe, aveko indray mpandeha, manana ny endriky ny toe-panay araka an'Andriamanitra izy, nefa mandany heriny. Amen. Mandany herin'Andriamanitra ilay olona. Zany hoe osy zany ilay olona eo alohanao, olona sandoka na miteny hoe mpanompon'Andriamanitra, nefa mandany herin'Andriamanitra dia olona sandoka zany, tsy any tompo izany. Zay le antikristy, tsy Kristy Jesosy fa sandoka. Ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina. Reo toetra rehetra reo ambony reo dia toetran'olona araka ny ambara eto hoe manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra izy, nefa mandany ny herin'Andriamanitra. Dia hoy ny teny Paoly hoe ireny koa dia halaviro. Halaviro. Ry havana aveko farany, halaviro ny olona toy izany, fa tsy asoanao, tsy asoanao tompo. Mila mijoro ianao raha teo any an-danitra, mila mijoro za raha teo any an-danitra, teo any an-danitra tompo, ka hijoro mandra-pahatonga any amin'i Jesosy. Engany ianao handray koa ny herin'ny fanay, ka hijoro koa ianao, satria ho anao io, ho anao io, ho ahy io, fa tsy an'olon-kafa io. Jerevy ny nahazo any Jodasy, jerevy nahazo any Jodasy, namadika ny tompo noho ny amin'ny faharatsiany. I Satana mihitsy niditra tao anatiny, Satana niditra tao anatiny araka ny tenin'Andriamanitra. Vakintsika tamin'ny alakamisy. Ndao vakintsika ihany satria mety misy angamba ny eto tsy teto tamin'ny alakamisy. Saotra ny tonga dia teo amin'ilay verset noho nivadika. Ao amin'ny Luka 4:27, misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina. Hoy ny teny tovako amin'ny anarany, 7 amin'ny Luka 4:20. Fa i Satana dia niditra tao anatin'ny Jodasy, ilay atao hoe Iskariota, iray tamin'ny 12 Amen. Hitanareo zany, niditra tao anatin'ny Jodasy i Satana mba hamitany an'i Jesosy. Amina vola kely nefany izany dia ny zavatra nanjoa azy efa nambarako teto tamin'ny alakamisy alina, dia ny kibony dia nipoka zany ny kibony, nipoka ny kibony. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 1 7:20. Izay rehefa manao ratsy, zany ny valin-dratsy atao zany. Asan'ny Apôstôly 1 7:20. Hoy ny teny Tompo vakiko amin'ny anarany, ary izany lehilahy izany dia nahazo tamin'ny tambiny fahotany, ary potraka ny ankohaka izy, dia vaky ny kibony ka nipoka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy. Amen. Ry havana zava-doza izany. Zany no nahazo any Jodasy. Ny teny hoe nanato tena izy tsy voasoratra eto amin'ny Asan'ny Apôstôly, fa andao hojerentsika ao amin'ny bokin'ny Matio. Ao amin'ny Matio manambara anazy ilay hoe nanato tena. Matio 7:20.
raha isika manompo andiny fatelo ka hatramin'ny fahadimy dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Matito 7 andiny fatelo ka hatramin'ny fahadimy dia hibebaka antsika rehefa avy eo. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Ny titra dia hoe namono tena i Jodasy. Fa i Jodasy ilay namadika azy raha nahita fa noeloina Jesosy dia nanenina ka namerina ny sekela volafotsy 30 tamin'ny lehibeny mpisorona sy ny loholona. Sady ny teny hoe nanota aho satria namadika ny rany tsy manatsiny. Fa hoy ireo ahoay inona izany fa raharahanao. Ary rehefa avy nanipy ny vola teo amin'ny tempoly izy dia lasa nandeha ka nanatotena. Amen. Ry havana, nanatotena i Jodasy, nanenina tamin'ny ratsy nataony. Nanenina. Dia izay ilay ry amin'ny asany apôstôly, izy ilay nianjera dia nipoaka ny kibony. Ry havana zava-doza izany. No ny fitiavam-bola, no ny faratsiam-panahy dia nidirany Satana izy. Arovy ny fanaonao. Satria raha ohatra ka tsy mitandrina isika dia miditra ny fahavalo manjaka ao anatintsika. Ry havana hibebaka isika dia androaka devoly isika avy eo. Oka ianao hiezaka koa androaka devoly. Amin'izay miala lavitra anao fahavalo. Tsy maintsy mila mianatra anao androaka devoly. Aza miandry fotsiny anay eto fa mila mandroaka ny fahavalo. Roa izy dia andositra hiala aminao. Nomeny tompo fahefana isika ka aza matahotra mandroaka ny fahavalo. Rehefa tsonao Jesosy dia Jesosy mihitsy no mandroaka azy, ny anjely ny alefany. Ny anjely no miasa, ny rano tompo mandoro ny fahavalo rehetra. Raha mbola tsy mahay ianao mandroaka devoly dia enoy ny feonay eto dia are ianao ny amin'ny izay devoly ho voatonona. Le izy isany izay voatoninao fanahy masina no mampiteny an'io. Izy no miteny hoe devoly ohatr'izao, devoly ohatr'izao, devoly ohatr'izao. Izy no mampiteny, aza sakanana ny vavanao hisokatra hiteny. Izay voatoninao dia mila roaina izany. Dia mila ho roaina izany. Ka andohalika antsika hibebaka dia aza matahotra rehefa mandroaka devoly. Aza matahotra. Roa izy dia averina any amin'ny elo, any toerany. Any toerana misy anazy na any amin'ny tany foana, any toerana misy azy. Roana amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Izay ny fandroana azy. Andohalika isika tompo hibebaka. Eto amin'ny tompo ny tenanao. Jesosy tompo, misaotra anao zay Jesosy satria mbola afaka miantso anaranao Jesosy amin'izao andro alina izao. Misaotra tompo satria mbola afaka mibebaka izay. Misaotra Jesosy ny amin'ny teninao. Misaotra tompo ny amin'ny fitiavanao. Misaotra tompo satria Jesosy nampafantarinao anay an'io Jesosy fa mila izay mitandrina. Tsy tia vola Jesosy. Tsy tia vola loatra Jesosy tompo malalao satria tena mampienjera anay any amin'ny elo izany. Tompo malalao mamindra fo aminay tsiraray avy. Tompo malalao mamelany elokay. Avao zay Jesosy amboary zay tompo sasao amin'ny ranao. Tompo malalao mamindra fo amin'ny tsiraray avy zay mibebaka aminao. Tompo, oka ianao tompo amindra fo amin'izay tsiraray avy miteny aminao Jesosy amin'izao raha sy fotoana izao. Mamela Jesosy ny elokay. Mamindra fo aminay tompo. Diovy ny fisainanay Jesosy mba tsy ho tia zava-poana izay. Mba tsy ho tia zavatra eto amin'ity tany ity tompo malalao. Fa ianao tompo no ho tianay. Tompo, afoany fisainanay Jesosy amin'ny loto rehetra. Diovy ny sainay tompo tsy fantoka amin'ny tany fa hifantoka aminao. Jesosy tompo, oka ny ranao Jesosy hanadio ny fisainanay. Mba hisainanay any an-danitra Jesosy tompo satria mandalo ihany ity tany ity. Diovy koa Jesosy ny fijerinay. Tompo malalao mba hijery tompo, hijery tsy avinavina Jesosy. Sasao ny masonay Jesosy. Sasao ny fijerinay tompo
mba hijery ampitiavana Jesosy, mba hanampitiavana Jesosy. Ary hijery toanao Jesosy, hijery toanao Tompo, diovy ny masonay. Diovy ny masonay Jesosy, satria anao Jesosy no Andriamanitra afaka manavao anay. Jesosy mba hijery mahitsy izahay Tompo, hijery mahitsy ho ao aminao. Tompo malala diovy koa Jesosy ny sofinay. Zay zavatra nohenonay Jesosy tsy araka ny sitraponao Tompo. Diovy ny sofinay Jesosy. Tompo maro ny teny ratsy amin'ny sofinay. Maro ny ira zao tontolo zao amin'ny sofinay Jesosy. Ka diovy Tompo ny sofinay. Maro koa ny teny foana Tompo amin'ny sofinay. Ka diovy Jesosy ny sofinay. Mamela anay Jesosy. Sasao amin'ny ranao izay. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy malala diovy ny sofinay tsiraray avy Jesosy. Tompo malala ny vavanay koa Tompo mba tsy teny foana. Ny vavanay Jesosy ny teny tsy mendrika navoaka vavanay Jesosy dia hifonanay aminao izany. Hifonanay aminao Jesosy. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny vavanay Jesosy. Mba adio Tompo satria Jesosy ny vavanay Tompo, ny fitenay Tompo no hitsaranao anay. Hitsaranao anay Jesosy ny teny zay loka ny vavanay Jesosy. Ka mamela anay Jesosy. Sasao amin'ny ranao Tompo ny lelanay. Sasao amin'ny ranao Jesosy mba hiteny soa mandrakariva. Mba tsy teny foana Jesosy. Mamela anay Jesosy. Diovy Jesosy ny vavanay. Sasao Tompo ny vavanay amin'ny lainga Jesosy. Sasao ny vavanay Tompo ny teny rehetra lainga zay teneny vavanay Tompo. Ny teny tsy marina Jesosy. Ny teny foana Tompo. Diovy Jesosy ny vavanay. Mamela anay ianao Jesosy. Mamindra fo aminay. Jesosy Tompo. Diovy koa Jesosy ny tananay. Zay nokasia ny tananay Jesosy. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tananay Tompo mba adio. Diovy amin'ny ranao Jesosy ny tananay. Ny tongotray koa Jesosy. Zay nalehan'ny tongotray Tompo. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny tongotray. Sasao amin'ny ranao Jesosy ny tongotray Jesosy malala mba adio eo anatrehanao. Jesosy malala ny mombanay manontolo. Ny lohanay ka hatramin'ny faladianay Jesosy. Diovy amin'ny ranao soa. Diovy amin'ny ranao soa Jesosy. Ny mombanay manontolo. Jesosy. Ho any amin'iza moa zay Jesosy. Ho any amin'iza moa zay Tompo ratsoany aminao ireny ihany. Tompo malala mangataka ny famindramponao. Mangataka ny famindramponao. Tompo sotroko ny ranao. Sotroky ny ranao Jesosy anadio ny taovanao. Sotroky ny ranao Jesosy. Sotroky ny ranao Jesosy. Anadio Tompo anatin'ny taovako manontolo. Jesosy. Ny zavatra nohaniko tsy araka ny sitraponao Jesosy. Okanao Tompo andoro izany amin'ny ranao soa. Tompo, ny loharanonkaretina rehetra Jesosy nitaditady forona Tompo dia adorako amin'ny ranao. Dorako amin'ny ranao Jesosy. Mba anadio ay Jesosy ny ranao. Diovy Jesosy ny lalan-drako. Oka Tompo ny ranao no hikory anatin'ny lalan-drako Jesosy. Sasao Jesosy ny rako. Mba ho toy ny ranao Jesosy. Ka ho masina Tompo eo anatrehanao. Ka ho masina Tompo eo anatrehanao. Ka mba ho masina izay Jesosy eo anatrehanao. Jesosy malala mamindra fo aminay. Mamindra fo aminay Jesosy. Mamela ny helokanay Jesosy. Tompo malala mibebaka izay Tompo ho any zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Mibeba ho an'ny hafa ianao. Mibebaka izay Tompo ho any zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Mamindra fo Jesosy amin'ny tsiraray avy. Mamela ny tsiraray avy Jesosy. Okanao Tompo anafaka ny tsiraray avy. Okanao Tompo hiaro ny tsiraray avy. Okanao Tompo ampihiratra ny maso ny tsiraray avy. Jesosy. Milanao Jesosy zanakao eran-tany. Ka sio Jesosy izay mbola nivelan'ny vala Jesosy mba hiverina aminao. Ka sio Tompo mba hiverina aminao Tompo. Ody ao ambalanao. Satria ianao no Andriamanitra tsara indrindra. Ianao no lehibe indrindra Jesosy. Ianao no masina indrindra. Jesosy Tompo. Ianao no namenay ny hery sy ny fahefana Jesosy. Ka hitsanga zay Tompo androka ny asany fahavalo rehetra Jesosy. Ka menaranao Jesosy avy Nazareta no hitsangananay. Andraisanay ny hery sy ny fahefana Tompo. Ary androanay Tompo ny asa matin'ny Satana rehetra. Tsy anakery, tsy anapahefana aminay. Ka didiko amin'ny Jesosy avy Nazareta zany miala ireo Satana. Potehako amin'ny rano Jesosy miala amin'ny tokantrano. Miala amin'ny ankonako. Miala amin'ny asan'Andriamanitra. Dorako amin'ny rano Jesosy.
torako amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasy hoe tsy manakely tsy manam-pahefana miala dia voly Losifera torana amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinao Losifera tsy manakely aminanao fa resy ravana amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinao tsy manakely aminay ianao fifaresy anao potena amin'Ra Jesosy miala dia voly Beelzeboba fody raena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy davaka ny elo plasinao hoentina etanao potipotena amin'Ra Jesosy miala amin'ny ankonako miala amin'ny asan'Andriamanitra potena amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinao Beelzeboba tsy manakely aminay tsy manam-pahefana aminay miala ianao dia davaka ny elo ianao miala dia volon-dragona potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy tsy manafikafoka ny tokantrano tsy manafikafoka ny asan'Andriamanitra da afaka ny elo plasinao miala amin'ny ankonako torana amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinao entina etanao miala ianao dia volon-dragona fody raina amin'Ra Jesosy fody raina amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinao tsy manakely aminay tsy manam-pahefana aminay miala dia voly ariko fahafatesana potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy miala aminay nareo miala aminay nareo da afaka ny elo plasinao dia voly ariko fahafatesana potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy miala amin'ny ankonako miala amin'ny asan'Andriamanitra potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy tsy manakely aminay tsy manakely aminay torana amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy miala dia voly ny accident dia voly mpamono'olona potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo da afaka ny elo plasinareo tsy manakely aminay tsy manam-pahefana aminay miala dia voly ny Jezebela potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy ny fofona ratsy rehetra izay nitsotsoka ato tokantranoko ato ny produit rehetra izay tsy araka an'Andriamanitra dia torana amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo tsy manakely aminay tsy manam-pahefana aminay potena amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo miala dia voly zazavavin-drano potena amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy ny fofofona manitra rehetra zany miala zany potena amin'Ra Jesosy efa resinareo da afaka ny elo plasinareo miala amin'ny ankonako miala amin'ny fiainako potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo efa resinareo ravaravana amin'Ra Jesosy ravaravana amin'Ra Jesosy ravaravana amin'Ra Jesosy miala dia voly mpitondra aretina miala dia voly mpitondra aretina potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy ongotana amin'Ra Jesosy ongotana amin'Ra Jesosy miala amin'ny ankonako miala amin'ny tenako torana amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy miala ny arety mandringana rehetra potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy miala amin'ny tokantrano torana amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo potipotena amin'Ra Jesosy potipotena amin'Ra Jesosy potipotena amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo miala nareo miaraka sy Nazareta miala koa nareo izay fanaratsy tadidina nafika koa amin'ny asan'Andriamanitra miala nareo dia voly mpamosavy rehetra ny vavaratsy rehetra izay tadidina nafika asan'Andriamanitra dia tsy ambininy zany torana amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy blokena amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy blokena amin'Ra Jesosy tsy manakely aminay izany tsipika rehetra rehefa favavy dia tsy ambininy zany fa ravana amin'Ra Jesosy blokena amin'Ra Jesosy torana amin'ny afolanitra torana amin'ny afolanitra da afaka ny elo plasinareo tsy manakely aminay miala nareo dia voly kalan'olo potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo tsy manakely aminay ny plan rehetra ataon'ny satana tsy misy manakely aminay zany fa ravana amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo potena amin'Ra Jesosy efa resanareo dia voly mpangalatra fitahiana koa ravana amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy miala dia voly mpangalatra fitahiana potena amin'Ra Jesosy miala amin'ny ankonako miala amin'ny tenako torako amin'Ra Jesosy torako amin'Ra Jesosy torako amin'Ra Jesosy torako amin'Ra Jesosy miala nareo dia voly mpangalatra etoile rehetra miala amin'ny ankonako miala amin'ny tenako potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo da afaka ny elo dia voly mpangalatra fitahiana da afaka ny elo plasinareo da afaka ny elo nareo any plasinareo miala koa dia voly mpangalatra etoile da afaka ny elo plasinareo potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy miala dia voly fahatezerana ravana amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy ravana amin'Ra Jesosy miala nareo da afaka ny elo plasinareo miala dia voly mpampiady rehetra potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy potena amin'Ra Jesosy miala to tokantrano tsy manakely tsy manam-pahefana torana amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy da afaka ny elo plasinareo dia voly ny avinavina torana amin'Ra Jesosy torana amin'Ra Jesosy miala tokantrano miala amin'ny tenao da afaka ny elo plasinareo ravaravana amin'Ra Jesosy ravaravana amin'Ra Jesosy ravaravana amin'Ra Jesosy any plasinareo tsy manakely aminay tsy manam-pahefana aminay any nareo satana any plasinareo miara Jesosy efa Nazareta misaotra anao Jesosy misaotra anao Jesosy ao ka ny ranao tompo sotroina isotroiny raha Jesosy
okaraha tompo sotroina Jesosy ary andrakotra ny ankohonako, okananao sotroiny ny ankohonako, okananao andrakotra ny tokantranoko, andrakotra momba ny angataony raha Jesosy andrakotra ny ankohonanao, andrakotra ny mombanao sy ny tenanao angatamin'ny tompo ianao. Okananao tompo andrakotra ny ankohonako, andrakotra ny tranoko, andrakotra ny efitra rehetra Jesosy andrakotra ny zanako, andrakotra ny vadiko, raha koa femiranao se Jesosy raha koa femiranao Jesosy ny asanao, ko ianao koa Jesosy ny tenanay tsiraray avy, ny mombanay tsiraray avy tompo, mba homendrika anao, mba homendrika anao Jesosy ka misaotra anao Jesosy ny voninahitra deo anao. Aleluia, 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 misaotra Jesosy, aleluia, aleluia. Androany ka isika angataka ny fanahy masina. Aleluia, aleluia. Misaotra Jesosy, saotra Jesosy. Tsara ianao Jesosy misaotra Jesosy malalao satria Jesosy ianao nanome hery anay Jesosy, hery sy fahefana tompona fanahy nandroaka ny fahavalo ka misaotra tompo. Ankehitriny Jesosy mangataka ny fanahy masinao izay. Oka ianao fanahy masina ameno anay, ameno ny banga anatinay tsiraray avy, ameno ny banga anatiny ankohonanay tsiraray avy, ameno ny tenanay koa fanahy masinao, ameno koa Jesosy ny zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy ameno koa tompo zanakao zay miainy tompo zay nandroaka ny fahavalo teto koa Jesosy ao anatiny manaraka Jesosy en direct Jesosy oka ianao tompo ameno Jesosy ny fanahy masinao zanakao tsiraray avy Jesosy na misy tompo iainy tompo nandroaka devoly Jesosy na vita tompo ny fotoana eto de oka ianao tompo ameno koa ny fanahy masinao tompo amin'ny tsiraray avy Jesosy fenoy ianao izay, fenoy ny fanahinao zay Jesosy malalao, ray malalao fenoy ny fanahy masinao izay, fenoy izay fanahy masinao, fenoy mitafitafy izay fanahy masinao, mila anao izay, mila anao zay fanahy masinao, oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay, oka ianao ameno anay fanahy masinao, ianao le fanahy ny fifaliana, le fanahy ny fifaliana, ka misaotra anao fanahy masinao, misaotra anao fanahy masinao, oka ianao hiditra an-tseritra, oka ianao hiditra an-tseritra aminay tsiraray avy, fenoy anao zay fanahy masinao, fanahy masina iray, fanahy masina tsara indrindra, satria tsy misy toanao. Ka makasitraka fanahy masina makasitraka feno anao ny tapany voalohany izay vita teto, apetraka aminao ny fandraisana ny fanasanao Jesosy ka misaotra anao fanahy masina malalao satria be fitiavana ianao, ny voninahitra dia ho anao rery ihany hatramin'ny taloha indrindra satria mandrakizay doria. Oka ianao hiteny koa amin'ny alalan'ny mpanomponao ka miasa fanahy masina satria tsara indrindra ianao ka makasitraka fanahy masina misaotra anao, misaotra anao, misaotra anao fanahy masina. Aleluia, aleluia, aleluia. Amen. Amen, amen. 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 Saotra Jesosy tsika, saotra ny tompontsika dia tonga dia mametraka veloha aminareo aho fa ameko Jesoa Kerika ny toyany. Dia tahiny tompo daholo tompoko dia amin'ny herinandro indray mandefa vidéo eto aho raha sitrapony tompo. Dia mareza daholo tompoko. Aleluia. Amen. Amen. Aleluia. Amen. Misaotra ny Aleluia. tompontsika, misaotra mama Felicia ny amin'ny teny sy ny fotoana fampibahana teo ary indrindra misaotra ny fanahy masina ny amin'ny efa tonga mamangy sy miteny amintsika. Dia araka ny nazavain'ny mpanompony teo zany nisy fotoana tsy afaka nandray teto zany niaraka teto tsika satria misy olana moa zany ny telefona efa nazavaina tamintsika matetika. Niezaka ihany zany izay mianadahy indrindra moa zany izy mikarakara tamy satria misy teknika tokony natao fa tsy niampita le connexion ka dia isaorana ny tompo ny zavatra niseho rehetra ka izay no isaorantsika ny tompo fa izy no anton'ny zavatra rehetra dia araka ny teniny hoe mahasoa ny zavatra rehetra ka dia isaorantsika ny tompo. Araka ny teny teo dia mahagaga mihitsy fa nanaitra anahy mihitsy moa zany le hoe vaoaka ho fantatrao ozy izy any amparany any dia hisy andro sarotra any amparany any. Zany hoe ny tompo zany na i Timoty na i Paoly dia tena mitantara mihitsy hoe misy ny farany. Zay zany no tiany ambara, misy ny farany fa tsy izy tsy niteny hoe any aoriana any. Raha ny teny izy zany mahazatra antsika fantatsika tsara zany amin'ny teny gasy hoe any aoriana any dia izao ny zavatra miseho fa misy izy miteny mihitsy hoe any amparany any, zany hoe amin'ny faraparany ary efa miteny izy hoe ho avy ny tompo dia inona ny zavatra miseho dia ireo efa nitenenina teo ireo zany no bebahantsika hoe betsaka ny
zavatra notonona teo manasa anao raha zao anao vao miditra zany hiaino any amin'ny fampibebahana fa tena mampieritreritra mihitsy hoe zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao mihitsy no zavatra nosoratana nataon'i Paoly ho an'i Timoty tamin'izany fotoana izany efa 2 taona lasa. Ka midika izany fa amin'izao fotoana ifampiresahantsika izao dia efa tena hoe andro farany mihitsy izany izao ka mila mitandrina isika ny amin'ny fitondran-tena, ny amin'ny tenantsika aloha voalohany indrindra, inona ny toetra sy fomba fiaina eo anatrehan'Andriamanitra mba tsy ho tafiditra, satria Jesosy miteny fa ny fiainana any an-danitra izay no tena katsahana, dia ho an'ny fiarahamonina koa mila mitandrina hoe manao ahoana moa zany ny fiarahamonina iainantsika, fa sao dia ny amin'ny fiarahamonina iainantsika ihany koa ifandraisantsika no hanakana antsika tsy hiditra ny fanjakan'ny lanitra. Miteny moa izy teo hoe alaviry zany, alaviry mihitsy mila alavirina ary indraindray fa mitandrina zany tsika. Dia alohan'ny hamaky ny tenan'Andriamanitra isika, ny tenan'Andriamanitra dia ho raisintsika satria isy fifandraisana fanasan'ny Tompo avy eo ny Tompo no mandamina ny amin'ny halavan'ny fotoana moa zany, aza mieritreritra mihitsy isika zany rehefa ohatr'izao hoe adiny firy, adiny 2, adiny 3, adiny 1 ve, fa ny fanahy masina no miaraka amintsika dia manasa anao foana haharitra hatramin'ny farany satria mbola hisy ny fifandraisana izay asain'ny Tompo ho tsaroana ny antsika zany indray mandeha isam-bolana isaky ny voalohan'ny volana, sabotsy voalohan'ny volana ohatr'izao zany sabata voalohan'ny volana no anaovantsika ny fandraisana fanasan'ny Tompo ka izay no ampaherezana antsika haharitra hatramin'ny farany. Ny tenan'Andriamanitra ifampaherezantsika zany izay notenenin'ny fanahy masina. Fanahy masina moa zany no miteny foana hoe inona moa zany no zaraina, dia niteny nanomboka 2 andro 3 andro teo dia hoe ny Jaona faha 12, dia rehefa nivakiako ilay izy zany ny Jaona faha 12 manontolo dia nahagaga fa ny tena tian'ny Tompo ho zaraina kay dia ny eo amin'ny voakitsika avy eo fa hivavaka antsika aloha ny 770 ka hatramin'ny 750. Hivavaka ary tsika tompoko. Eny ray ianao no isaoranay, ianao no deraina, ianao no ankalazaina. Faly tokoa izay Tompo, izany ny mivavaka sy teny fanahy masina teo mba hisy fifaliana. Faly izahay indrindra izay mianadahy izao satria tafahoana mifampizara amin'ny olonao, amin'ny vahoakanao indray ny teninao Tompo. Ianao no tompon'ny asa, ianao no nandamina ka dia isaoranay ianao Tompo, tsisy mahasakana ny asanao tokoa ka dia isaoranay ianao ny fandaminana rehetra. Misaotra ny tanjaka, hery fahasalamana amianao anay tsirairay avy ary misaotra amin'ny fanavotana fiarovanao anay sady ary indrindra ilay fahainao masina efa-pitoerinao aminay sy hiteny araka ny fombanao ka dia mitenena foana fa vonika eny ny mpanomponao aroka tsisy ambara koa fa tsy ny sitrapony ho irery ihany dia amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Aleloia, amen. Amen. Misaotra ny tompontsika. Ho vakiana zany ny teny ao amin'ny Jaona 12 araka ny ambaran'ny fanahy masina izay tiany ifampizarantsika. Ny andininy 770 ka hatramin'ny 750 farany izay no ifampiherezantsika. Ny teny lohateny eto amin'ny baibolika dia hoe ny tenin'i Jesosy no hitsara. Aminaran'i Jesosy 770. Ary Jesosy niantso hoe izay mino ahy dia tsy izao no hinony fa izay naniraka ahy, ary izay mahita ahy dia mahita izay naniraka ahy. Izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina izany, izao tsy mitsara azy, fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Izay mandahy ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Satria izaho tsy niteny amin'ny fahefan'ny tenako fa ny ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy ny amin'izay holazaiko sy izay ambarako. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny, koa izay lazaiko
dia lazaiko arak'izay nolazainy ny Ray tamiko. Amen. Misaotra ny Tompontsika. Mazava ny tenin'ny Tompo eto izany fa anankiray raha hitantsika tsara dia naveriny foana fa ny Ray naniraka azy io zany mila tsy hazavaina lava fa tatoato eo amin'ny fiaraha-mivavaka indrindra zany rehefa mivavaka alatsinay isaina alarobia dia miteny foana ny Tompo hoe izy ny tompon'izao rehetra izao. Io zany raha miteny Hebreo dia mbara mety migaga ny olona fa inona indray moa zany le fiteny vaovao tsy fiteny vaovao ilay izy fa nadika tamin'ny teny gasy dia io no antsoina hoe Elohim. Elohim io zany le Andriamanitra tompon'izao rehetra izao tompon'ny zavatra rehetra nahary ny lanitra sy ny tany. Izy mety amin'ny teny baiboly sasany koa izy miteny hoe tompony Andriamanitra tompony maro na tompon'izao rehetra izao hoe io zany le Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany dia izy no anton'ny zavatra rehetra. Izy raha vakiantsika tsara ilay izao dia averintsika ny 2:7 amin'izay midina moramora hazavain'ny fanahy masina eo hoe ary Jesosy niantso hoe izay mino ahy, Jesosy mihitsy zany no miteny eto izay mino ahy dia tsy izao no inony fa izay naniraka ahy. Zay zany mino an'i Jesosy Kristy tsika dia mino an'Andriamanitra, tonga dia Andriamanitra ilay naniraka an'i Jesosy izy ilay hoe izy zany ilay hoe naniraka ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino an'i Jesosy. Mila mino tsika fa misy ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Dia ilay Andriamanitra io zany tany am-boalohan'ny tany tsisy n'inona teo fa izy no niteny hoe misy mazava dia tanteraka izany. Niteny mihitsy Jesosy eo ambanimbany hoe izy ilay fahazavana. Tamin'ny teniny ary Jesosy any amin'ny Jaona voalohany ihany raha vakiana dia hoe Jesosy ihany ilay teny, izy ihany ilay fahazavana, izy ny anton'ny zavatra rehetra, izy ny antony nahariana izao rehetra izao dia eto izany no teny mihitsy Jesosy hoe izay mino ahy. Izany hoe raha mino an'i Jesosy tsika androany zany raha mino ianao zany dia tsy izy ihany no inoana fa izay naniraka azy koa. Eto manko satria ny tena tonga anazy niteny tamin'izany ny jiosy dia mbola tsy nino mihitsy hoe izy ilay zanak'Andriamanitra na izy ilay Mesia izay tonga tetỳ amin'izao tontolo izao. Fa tonga amintsika amin'izao fotoana izao zany teny izany dia tokony ino tsika hoe ilay Jesosy anie ka tena ilay zanak'Andriamanitra ary Andriamanitra no efa niteny mihitsy fa izy ilay Andriamanitra dia tao aminy efa niteny mihitsy hoe ndao tsika hanomorona olona tahaka antsika. Tamin'izany efa tao anatiny tao ihany Jesosy dia efa tao ihany koa ny fanahy masina. Efa nambara daholo izany rehetra rehetra izany mila inoantsika raha vao miresaka foana izany matetika hoe tsisy intsony ilay fanahy masina. Matetika moa ny fanahy masina amin'izao fotoana izao no tsy ambara intsony na tsy resahana satria heverin'ny olona fa hoe lasa amin'ny teny frantsay izy no mazava extrémiste. Tena mba extrême koa zareo mi-exagéré hozy izy ny fiteny frantsay koa. Hoe dia efa zareo koa dia efa izany foana ny resahana fa raha vao miresaka an'i Jesosy dia tokony tsy adino fa misy fanahy masina ao izay ary misy an'Andriamanitra kosa. Izy mihitsy ny teny eto hoe izay mino anazy zany dia mino an'izay naniraka azy 2:7 ary izay mahita ahy hozy izy dia mahita izay naniraka ahy. Tamin'izany moa izany nahita an'i Jesosy ilay olona ireo zany dia ohatran'ny hoe mahita an'Andriamanitra koa izany satria ny olona tamin'izany averina ihany fa tsy nino mihitsy ny jiosy tamin'izany hoe misy koa ilay Andriamanitra. Variana ilay olona izany hoe tamin'ny andro Mosesy ihany izy no mipoitra fa tsy mipoitra intsony izy amin'izao fotoana izao fa Jesosy no teny fa tahaka ny tamin'izany ihany ary amin'izao nareo mahita anahako. Amintsika amin'izao fotoana izao ary no teny mihitsy Jesosy hoe sambatra izay tsy mahita nefa mino. Tsika izany mety tsy nahita an'i Jesosy fa mila mino dia sambatra isika. Kanefa ny tena tsara dia ilay mifanena, mila mifanena amin'i Jesosy izany. Ny dikany mifanena amin'i Jesosy izany amin'izao fotoana izao mamangy amin'ny ara-panahy Jesosy. Le fanahy masina izany mamangy amin'ny fomba tsy takatry ny saina dia tonga izy amin'ny alalan'ny any amin'ny Joël 3:7 any efa nambarany tsara mihitsy hoe tonga izy amin'ny alalan'ny fahitana, amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny feo, amin'ny alalan'ny endrika samihafa. Mino an'izany tsika, tsy maintsy mino an'izany zany tsika fa raha vao tsy mino dia foana ihany ilay hoe fanarahantsika ny Tompo. Ka izay no tena tian'ny Tompo ambara eto hoe mila mino ny Ray, mila mino ny Zanaka, dia mila mino ny fanahy masina.
Satria rehefa mahazo an'ireo zany dia mahita an'Andriamanitra, mahita an' Jesosy koa. 2:46 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra ao amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Hitantsika amin'izany fa nahatongavan'i Jesosy zany dia hanala antsika amin'ny fahamaizinana. Midika izany fa tao anatin'ny maizina ary Andriamanitra tanaverina foana hoe mampirisika antsika mihitsy hamaky ny baiboly zany mahatonga an'isy hoe misy sasany miteny hoe tsy ilaina intsony ny famakiana ny baiboly testameta taloha fa any amin'ny voalohany any amin'ny Genesisy any mihitsy dia tsisy n'inona foana ny tetỳ amin'izao tontolo izao fa Andriamanitra, satria misy aizina hozy izy naseho fa Andriamanitra ny teny hoe misy iny mazava tamin'ny teniny dia nataon'Andriamanitra voalohany indrindra dia ny mazava. Dia izay io no tenenin'i Jesosy eto hoe izao tonga amin'izao tontolo izao mba izao ho fahazavana. Raisy Jesosy fa raha vao mandray an'i Jesosy ianao dia ho gaga ianao fa hisy fahazavana amin'ny fiainanao zany amin'ny fiainantsika. Zay ny fijona vavolombelona sy fampaherezana foana fa amin'izao, amin'ny andro farany, amin'izao nefa hoe andro farany araka ny hazavaina tamin'ny fampibahana teo dia ao anatin'ny aizina ny olona. Raha ny vakintsika teo misy ny lolopo, misy ny fahatezerana, misy ary ny sasany dia mino olona, misy ny sasany mitoky olona, misy ny fomba fiteny ratsy, fomba faharatsiana rehetra, ny lainga, ny fitaka, ny tsy fanajana rehetrarehetra zany aizina zany, izany natao hoe aizina. Ao anatin'ny aizina mihitsy ny olona amin'ny fitondran-tena, amin'ny fisainana, amin'ny fombafomba fa rehefa ao amin'i Jesosy dia izy ilay fahazavana ary izy mihitsy ny teny hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa nareo, ho afaka amin'ny maizina zany. Dia izay no teneniny hoe izao amin'ny anaran'i Jesosy 2:26 hoe izao tonga amin'izao tontolo izao ho fahazavana mba tsy hitoetra amin'ny maizina izay rehetra mino ahy. Raha vao mino an'i Jesosy isika dia tsy ao anatin'ny maizina intsony. Misy fanazavana raha mijery vidéo ianao matetika amin'ny ho avy Jesosy zany dia avoaka eto foana matetika ny amin'ny hoe délivrance na hoe fanafahana. Ao anatin'ny maizina ilay olona dia nomeny Tompo fahefana isika arak'ilay teny teo mandroaka ny asan'ny maizina, mandroaka ny asan'ny devoly dia esorina ahafahana ilay olona tsy ny mpanompon'Andriamanitra na ny tsirairay avy mandroaka fa Jesosy no manafaka an'ilay olona ho amin'ny maizina, hiala amin'ny maizina ho amin'ny fahazavana. Fa tsika dia nomeny hoe roahy ny devoly hozy izy dia handositra anareo ary ny zavatra rehetra dia ataovy amin'ny anarako, atao amin'ny anaran'i Jesosy zany ny fandroàna ny devoly ary ny devoly ny sahaza anazy any amin'ny apokalipsy any sy amin'ny teny maro dia miteny mihitsy hoe alefa any amin'ny elo, any amin'ny farihy miretrafo, zany nandroàna ny devoly, zany ny sahaza am'zareo. Ka dia enka ilentsika tena hoe handray an'i Jesosy fa ho afaka ny fahamaizinana amin'ny fiainantsika dia hiditra amin'ny fahazavana. 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina izany, izao tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao aho fa hamonjy izao tontolo izao. Zay zany Jesosy raha ny tena tiany zany any am-parany any, ho avy moa zany ny tena tanjona dia ho avy ny Tompo any am-farany any dia hiandry antsika any any amin'ny fanjakana izy any amin'ny fiainana mandrakizay. Misy ny tafiditra, misy ny tsy tafiditra fa ny tenin'Andriamanitra izay henontsika no hitsarana antsika. Fanazavana be da be ny fanazavana teo inona no sitrapon'Andriamanitra ahafahantsika tafiditra antsika ny lanitra na tsia. Mila mamaky ny tenin'Andriamanitra, mila mihaino koa fanazavana zany satria raha mbola tsy mahafantatra isika dia henoy ny fijona vavolombelona, ny vidéo sy ny fijona vavolombelona maro zany efa henontsika fa zany no ahafantarantsika hoe na heno ny tenin'Andriamanitra isika dia izany no hitsarana antsika. Dia 2:8 averiko any hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe raha misy mandre ny teniko ka tsy mitandrina izany, izao tsy mitsara azy. Zany hoe mandre ny tenin'Andriamanitra, be da be ny tenin'Andriamanitra efa heno amin'ny fomba maro amin'izao fotoana izao ka tsy mitandrina. Mila tandremana koa zany ny tenin'Andriamanitra, ny dikan'izany mitandrina izany zavatra tandremana izany dia kolokoloina, ambesana, embenana tsara, tsy ho avela ho raisin'ny olona koa zany eo raha ho samborin'ny olona fa tena tazominao mitandrina. Zavatra tandremana zany hiambenana tsara mihitsy zany mila mitandrina ny teny izay efa azontsika zany raha mandre ny teny isika dia mila tandremana zany, mila tazomina, mila hinoana koa
arak'ilay teniny teo aloha koa. Izao ozy izy tsy mitsara azy fa tsy tonga hitsara zao tontolo zao aho fa hamonjy zao tontolo zao. Raha mbola tsy nandray an' Jesosy ianao zany de io izy le miteny hoe raiso izy ho tompo sy mpamonjy. Am'zao fotoana zao monko zany ambara foana koa matetika de ilay Jesosy mpamonjy. Zay no tadiavin'ny olona raha vakiantsika ny eo ambony kely eo satria avy nanangana ny Lazarosy ary izy de tady an' Jesosy ny olona satria hoe toa ohatran'ny nampitsangana olona tamin'ny maty mihitsy zany Jesosy. Nefa tam'zany ary mbola betsaka ny tsy mino. Raha mamaky eo ambony eo tsika fa tsy vakiantsika ilay izy mba tsy ho lava fa ho tsaraina araky ny zavatra henon'ny olona zany dia ny tenin'Andriamanitra ary indrindra Jesosy tonga hamonjy. Hamonjy izy tsy ho raisitsika ho mpamonjy fotsiny fa arak'ilay teny teny aloha hoe mila ho raisina tena hoe ho tompo sy mpamonjy de zay mahatonga anazy miteny hoe raha mino an' Jesosy ianao zany izy le mpamonjy de mila mino koa an'Andriamanitra ray fa izy lay tompo. Izy lay tompon'izao rehetra zao. Zay mahatonga anazy miteny mihitsy hoe tompon'izao rehetra zao. Misy endriny anankiroa manko le teny tompo amin'ny teny gasy. Tompon'izao rehetra zao de hoe anazy daholo zao rehetra zao fa tompon'izao rehetra zao zany izy koa zany no tompoina. Izy zany le ambony avo indrindra mihoatra an'izao rehetra zao. Zay no dikan'le tompo koa. Na izy zany ambony avo ohatran'ny olona hoe tompo mpanjaka na ambony zany de hoe tompo izy. Izy ny tomponay de midika zany fa olona ambony izy hajaina izy manaiky ny teniny fa izy koa le tompon'ny zavatra rehetra anazy koa zany zavatra rehetra ka zay le hoe mila ho raisinao zany le Andriamanitra lay tompon'ny zavatra rehetra izy le tompo fa Jesosy no mpamonjy koa ka zay mila raisina zay anankiroa zay fa tsy lay Jesosy mpamonjy miandry mirakla fotsiny zany le olona miandry fahagagana de rehefa tsy mahita fahagagana dia aika izany tsisy n'inona na mahazo fahagagana koa dia azo izy de adino le Andriamanitra fa atao ihany ny fomba ratsy sy ny fahazaran-dratsy rehetra fa efa voavonjy. Fa mila hajaina, tazomina, tandremana araka ny teniny teo, tandremana le teny zay heno sy voaray zany. Andininy fahavalo amby efapolo amin'anaran'i Jesosy, izay ahy ka tsy mandray ny teniko dia manana izay mitsara azy. Ny teny izay nolazaiko izany ihany no hitsara azy amin'ny andro farany. Hitantsika fa tena mazava mihitsy kay izy. Ny tsara antsika de ilay teny izay henontsika rehefa manomboka mihaino ny tenin'Andriamanitra tsika ka tsy mitandrina izany de zany no tsara antsika zany amin'ny andro farany arak'ilay teny nambarany tany amin'ny fiambibahana teo any am-parany any, amin'ny andro farany na i Paoly na ry Timoty na Jesosy de efa niteny foana amin'ny andro farany. Ny farany ho avy, ny farany ka ho tsaraina araka ny asany avy ny olona. Efa hazavaina moa zany raha mamaky ianao asa mampirisika anao hamaky any amin'ny Matthieu toko efatra amby roapolo sy ny fahadimy amby roapolo manazava tsara mihitsy hoe ahoana zany endrika fitsarana amin'ny andro farany zany. Avakeo ny Matthieu toko efatra amby roapolo sy ny toko fahadimy amby roapolo ahafantarana hoe isy tokoa kay ny fitsarana amin'ny andro farany de ho fantatra hoe aiza ho aiza ny toerana mety misy ny tsirairay avy, misy antsika zany misy anahy, misy anao. De andiny fahasivy amby efapolo amin'anaran'i Jesosy, satria izao tsy niteny amin'ny fahefan'ny tenako fa ny ray izay naniraka ahy, izy no nandidy ahy ny amin'izay ho lazaiko sy izay ambarako. Eto zany de mazava foana avehan'i Jesosy fa ilay ray ambony any amin'ny apokalipsy izy miteny mihitsy, Jesosy ilay atao hoe zanak'ondry mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ary Andriamanitra ilay mipetraka koa eo. Efa eo foana zany Andriamanitra any an-danitra any ankalazain'ny olo-masina, ankalazain'ny anjely, Andriamanitra any miaraka amin'ny Jesosy. Any foana no tiany hambara amintsika hoe tiako nareo hozy izy niteny tamin'ny mpianatra izy amin'ny andiny toko efatra amby folo amin'ny Jaona hoe andeha hamboatra fitoerana ho anareo de tiako nareo mba hita an'izany mihitsy. Zay mihitsy ny tanjon'i Jesosy ny famonjena ataon'i Jesosy zany tsy le hoe mpamonjy de sitrana de lasa milamindamina ny fiainana fa ho tafiditra any an-danitra. Zay mihitsy ny tena tiany hamonjena antsika hiala amin'ny fahamaizina. Zay le noteneny teo, fahamaizina, ny fitondran-tena, fanao ratsy rehetra fa hiditra amin'ny fahazavana dia ny fahatsaran'Andriamanitra, fahazavana no any amin'Andriamanitra any an-danitra any. De hoe zay izy hoe nandidy hozy izy, nandidy mihitsy Andriamanitra
tamin'i Jesosy. Zay nahatonga anazy niteny mihitsy hoe amintsika le handray ny fanasan'ny tompo moa zany azo hazavaina ihany hoe raha sitraka ray aoka tsy ny sitrapoko no atao fa ny sitraponao zany. Satria nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy nandatsaka ny rany ho famonjena. Ho famonjenantsika mihitsy no nahatonga anazy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana fa tsy hoe fombafomba mihitsy zany, tsy hoe tena hoe misy moa zany lasa hoe fombafomba ny sasany de lasa manao ohatran'i Jesosy koa mikapoka tena, mamatsika tena mihitsy ary atao amin'ny hazo fijaliana. Tsy izany ny fanarahana ny tompo fa mila mitandrina ny teniny, zany no tena atao de mandeha araka ny sitrapony zany mandeha araka ny fahamasinana, fahamarinana. Eo zany apetraka foana fahamarinana de iainana hitan'ny olona, zay mahatonga anazy hoe anatiny sy ivelany. Mila hitan'ny olona eny ivelany eny tena hoe misy fahamasinana ny amin'ny fiainantsika. Zay hoe anatiny sy ivelany ary ao anaty de ny tompo no tena mahita, izy no mitsara fa anjarantsika no mitandrina. Ny tena tanjona foana zany amin'ny fampaherezana eto dia mba ho tafiditra any amin'ny fanjakany lanitra. Enga anie mba tsisy ny tavela foana satria ho avy Jesosy hiverina izy efa tonga izy fa hiverina indray haka zay anazy irery ihany ka enga anie tsika samy haharitra hijoro hatramin'ny farany de hitandrina hozy izy araka le teniny teneniny teo. Andininy fahadimapolo amin'aran'i Jesosy. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Hitantsika amin'izany fa miha-mazava foana le teny. Hoe tena fiainana mandrakizay kay zany le didiny, inona le didiny le teny. Jesosy zany rehefa manambara amin'ny andro farany, any am-parany any raha nampitandrina tsika izy nampibebaka antsika teo dia hitondra antsika amin'ny fiainana mandrakizay. Hoe tena hoe kay tena fiainana mandrakizay ny didiny, didin'Andriamanitra de tsisy afa-tsy ny hitondrany antsika amin'ny fiainana mandrakizay satria any izy efa miandry antsika efa namoratra toerana ho antsika ka raha mandray an'i Jesosy ho mpamonjy ianao dia raisy koa zany ho tompo izy. Izy ihany le ray, izy ihany le zanak'Andriamanitra, izy ihany le Andriamanitra antony sy nahariana zao rehetra zao ary izy ihany koa ilay fanahy masina zay angatahantsika. Angatao ny fanahy masina fa ny fanahy masina no atao hoe mpananatra hozy izy, manolo-tsaina, manolo-pahendrena, mpananatra ary fanahy fahamarinana, fanahy fahamasinana. Zany fantaritsika zany, ampianarina amintsika raha mbola hoe zao ianao zany vao manomboka mihaino amin'izao fiaraha-mivavaka zao de mahereza isaky ny sabata amin'ny 7 alina zany aty Eropa dia misy foana fanazavana an'izany hoe iza marina le fanahy masina. Alakamisy amin'ny 10 de manao mivantana koa ny mpanompony manazava an'izany hatrao foana hoe iza le fanahy masina, inona le fiainana mandrakizay. Ny raha te hiara hivavaka aminay moa ianao zany de afaka manoratra amin'ny WhatsApp isaky ny alatsinainy sy ny alarobia de misy fiaraha-mivavaka. Zany rehetra rehetra zany hitantanantsika, hitondrantsika ny fiainantsika, hitandremantsika ny tenin'Andriamanitra zay hitsarana antsika satria maheno azy zany tsika manomboka zao hitsarana antsika zany satria maheno ny tenin'Andriamanitra tsika. Andininy fahadimapolo raisiko amin'aran'i Jesosy averiko hoe ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Jesosy ary no miteny an'izany fa zay ihany no tadiavintsika zany ny fiainana mandrakizay mba hiaina mandrakizay ao amin'ny tompontsika fa tsy hiaina mandrakizay. Misy koa zany ny atao hoe elo na ny atao hoe farihy afo, fahafatesana faharoa hozy izy ny baiboly koa any amin'ny apokalipsy. Zany rehetra rehetra zany mila fantaritsika ka mahereza mitady an'ny tompo, mahereza mitady an'Andriamanitra fa Jesosy tena tiantsika ary de nanolotra ny ainy tokoa izy ho famonjena, ho fanavotana antsika. Mamarana azy amin'aran'i Jesosy hoe koa izay lazaiko dia lazaiko araka izay nolazain'ny ray tamiko. Zany hoe raha miteny Jesosy zany de ny ray ihany kay no miteny fa ny zavatra rehetra izay henontsika nambaran'i Jesosy fampianarana, ny fitiavana satria tamin'izany averiko foana fa ny jiosy izay nihaino an'i Jesosy tamin'izany de tsy nino mihitsy hoe izy ilay Mesia efa tonga fa ny anazy de hoe ilay Andriamanitry Mosesy. Fa Jesosy miteny hoe misy fampianarana vaovao zay ambarako aminareo ny jiosy de hoe maso sy olo-maso, tanana sy olon-tanana rehefa mamono ahy ianao de vonoako ihany koa. Hitantsika zany amin'ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao ho an'izay mbola manaraka ny fomba endrika majiosy azy. Fa Jesosy miteny mihitsy hoe
mivavahana ao amin'ny fahavalonao ary indrindra raha misy mamelaka ny takolako havanana ary dia atoloroko ny takolako ankavia. Raha misy mangalatra ny akanjonao dia meo azy koa izay fitafianao rehetra. Tena hafa mihitsy izany ny fampianaran'i Jesosy anefa izany avy amin'ny ray koa izany. Andriamanitra ihany no mampiteny azy ka minoa ny Tompo fa hamonjy antsika izy ary hanafaka antsika. Hanazavantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ilay hoe Andriamanitra ihany no naniraka an'i Jesosy dia ho raisintsika kely ihany izany ny any amin'ny Joba. Vakiantsika ilay izy tsy ho hazavaina angambany fa ho vakiantsika ny Joba 4:30. Io teny io dia nomen'ny Tompo nandritsy ny fotoam-pivavahana ihany koa izany amin'ny fiaraha-mivavaka isaky ny herinandro iny ka ho raisintsika ny 2:20 ka hatramin'ny 7:30 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Joba 4:30 ny 2:20 ka hatramin'ny 7:30. Amitinana azy izany dia hoe ilay Andriamanitra ilay tenenin'i Jesosy mihitsy io izy naniraka azy ary io ilay Andriamanitra hatramin'izay hatramin'ny taloha ankehitriny ary mandrakizay. Eto amin'ny baiboly moa izany ny lohateny dia miteny mihitsy hoe ny fahefan'Andriamanitra tsy toa. Io ilay Andriamanitra maniraka an'i Jesosy izany ny fahefan'Andriamanitra tsy toa vakiako amin'ny anaran'i Jesosy manomboka amin'ny 2:20. Indro Andriamanitra dia misandratra amin'ny heriny. Iza no mba mpampianatra tahaka azy? Iza no nandidy azy tamin'izay lalan-kalehany ary iza no afaka ilaza aminy hoe nanao ratsy ianao? Tsarovy ny hankalaza ny asany izay efa nataon'ny olona ankira. Mandinika izany ny olona rehetra ary mijery izany eny lavitra eny ny zanak'olombelona. Indro lehibe Andriamanitra ka tsy takatry ny saintsika izy. Tsy hita isa ny taonany. Fa manintona ny rano izy dia milatsaka ho ranon'orana hamanjavona izany ary ahidiny rahona izany ary halatsany amin'ny olona marobe. Ary koa iza moa no mahalala ny amin'ny fivelatry ny rahona sy ny fikotrokotroka ao andainy? Indro mamelatra ny fahazavany eo amboniny izy. Amen. Hitantsika fa mbola miverina foana ilay fahazavan'ny Tompo. Izy no anton'ny fahazavana ary izy ihany mamelatra ny fahazavana eo ambonin'izao rehetra izao. Amin'ny anaran'i Jesosy tohizako hoe ary manao ny fanambanin-dranomasina ho firakofana. Fa ireny zavatra ireny no hitsarany ny firenena sady hanomezany hanina betsaka. Mifono fahazavana ny tanany ary baikony iny mba ahavoa ny fahavalony. Mbola mazava foana averina eto foana fahazavana any an-tanan'Andriamanitra io fahazavana io amin'ny teniny io dia manambara amin'ny endrika. Eto dia averiny foana koa izany fikotrokotroka. Raha maheno ianao, raha mahafantatra ny fijona vavolombelona sy ny tenin'Andriamanitra dia io kotrokotroka io rehefa miseho Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina dia amin'ny endrika kotrokotroka. Be da be ny miteny an'izany na niseho tamin'ny mpianatra izy na niseho tamin'ireo 20 niseho tamin'ny Mosesy tany amin'ny tendrombohitra Sinay. Izany fisehoan'Andriamanitra izany ary fahazavana izy. Averiko ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe mifono fahazavana ny tanany ary baikony iny mba ahavoa ny fahavalony. Ny fikotrokotrony dia manambara azy ary ny omby aman'ondry koa aza dia milaza ny hiaviany. Amen. Satria ny tompontsika eto angambany amin'ilay farany eo hoe na ny omby aman'osy koa ary omby aman'ondry koa aza dia milaza ny hiaviany. Mahagaga io atao anaty fonosana kely fa tsy ho hazavaina lava intsony fa tamin'i Jesosy ho avy tamin'i Jesosy hiteraka dia fantatsika fa izany no nisehoan'ny Tompo tamin'ireo mpiandry ondry ary tany amin'ny finanam-bilon'ny omby izy no nateraka. Izany rehetra rehetra izany voateny tany amin'ny Joba tany. Izany rehetra rehetra izany izay mahatonga an'izy hoe Jesosy io ihany ilay ray no naniraka an'i Jesosy ka dia minoa fa ho voavonjy ianao dia ho afaka amin'ny fahamasinana ka hiditra amin'ny fahazavana
dia angataony tompo, angataony fanahy masina fa hanafaka anao izy ary raha tianao zany araka ny fanazavana teo te hahazo fanazavana fanampiny dia afaka mijery ny amin'ny contact moa zany na fifandraisana amin'ny numéro dia afaka mifandray aminay ianao zany amin'izay fanazavana na sitrapon'ny tompo ifampiarezantsika. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra satria izy no tonga hamonjy antsika ary niteny izy hoe ataovy ho fahatsiarovana ahy ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ny dikan'ilay fandraisana fanasan'ny tompo dia Jesosy mihitsy no nanasa ny mpianatra iray latabatra aminy. Ka iray latabatra amin'ny tompo tiaka tena tsara anie zany hoe miray latabatra amin'Andriamanitra, amin'ny tompo, amin'ny Jesosy amin'ilay mpamonjy. Rehefa saina any amin'ny présidentielle, any amin'ny président na any amin'ny mpanjaka firenena samihafa dia isan-taona na amin'ny fotoana dia asaina ilay olona hoe ndao hiara hisakafo any amin'ny mpitondra sy ny karazany. Tena voninahitra lehibe mihitsy zany amin'ny olona. Fa Jesosy mihitsy no manasa antsika farafaharatsiny zany indray mandeha isam-bolana eto amin'izao fiarahana vavaka izao iray latabatra aminy. Ka dia mifalia ianao fa Jesosy no manasa anao, tsy izay no manasa anao fa ny tompo no manasa anao zany iray latabatra aminy. Ka dia manatona an' Jesosy atoloro ny tenanao ho an'ny tompo raha mbola tsy mandray fanasan'ny tompo ianao zany satria tsy vita batisa amin'ny ranobe zany fampianarana daholo zany dia arak'ilay teny teo enoa ny fanazavana zany na afaka manontany amin'ny alalan'ny contact. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra hiomanantsika amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo. Ho raisintsika zany ny mofo sy ny ranom-boaloboka. Ny teny hanorenantsika ny fandraisana ny fanasan'ny tompo zany dia ao amin'ny Korintianina voalohany toko faha 1 manomboka amin'ny andininy 13. Vakiana ny teny amin'ny anaran'i Jesosy zany fa Jesosy tompo tamin'iny alina izay namadihana azy iny dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy: ity no tenako izay vakiana ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana ary hoy izy: ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, na oviana no misotro ianareo. Vavaka isika tompoko. Iny tompo misaotra anao zay ny amin'izao fotoana izao satria ianao no mahatanteraka izany. Ianao tokoa miaraka amin'ilay Ray any an-danitra any miaraka amin'ny fanahy masina izay narotsaka ao taminay eto aminay tsirairay avy, mamangy anay, mitoetra ao anatinay satria efa mibebaka taminao izahay, efa mifoana taminao dia mahatoky fa ianao manadio anay amin'ny ranonao soa Jesosy. Ilay ranonao tokoa no tena fisotro ary ny tenanao no tena fihinana. Ianao ilay nirotsaka avy any an-danitra, nitonga nofo, ianao tonga nofo teny, tonga nofo ka dia ianao nanolotra ny tenanao famonjena, fanavotana, fanavaozana anay Tompo, manala anay amin'ny fahamasinana ka mampiditra anay tokoa amin'ny fahazavana. Dia misaotra satria manafaka ianao Tompo ary izay dia mahita anao foana, mahita anao satria ianao fa niseho araka ny fombanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina, amin'ny alalan'ny fomba rehetra mampahafantatra anay fa indray dia naniraka anao ety amin'izao tontolo izao, famonjena, fanadiovana, fanavaozana anay Tompo araka ny ranonao izay narotsaka teo amin'ny fijaliana. Dia marihina izao famantarana izao Jesosy, ianao no hanamarina, hanamasina ka dia ianao Jesosy no sotroinay, ny ranonao no sotroinay, ianao no raisinay Jesosy ka dia marihina izany ho voninahitry ny anaranao hanala izay tsy anao rehetra, hanala izay tsy anao rehetra Jesosy fa ianao no hanamasina izany, hanadio ianao manomboka izao ny fiainanay, ny tenanay, ny ankonanay, ny fiainanay rehetra hapetraka aminao satria ianao no anton'ny zavatra rehetra. Ka dia amin'ny anaranao Jesosy naovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Andininy faha 20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na oviana
ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo mandra-piaviny. Amen. Dia horaisintsika ny mofo amin'ny anaran'i Jesosy dia hohanina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Toy izany koa ny ranom-boaloboka raisintsika trona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Dia mivavaka isika hisotro an'ny Tompo amin'ny teny sy amin'ny fotoana izay tanteraka androany. Raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao, raha mbola tsy nahavariana amin'izao fiainana izao, mihembotra na tsy mahalala, iza marina moa ilay Jesosy Kristy, iza marina ilay Andriamanitra mpamonjy, ilay Andriamanitra Tompo. Nandray an'i Jesosy ho mpamonjy fotsiny ve ianao ny andro fahagagana fa tena manaja azy amin'ny mahatompo sy mpamonjy azy, dia atoloro ny tenanao izany ho an'ny Tompo. Hivavaka isika tompoko. Indray ianao no isaoranay ny amin'ny ranao soa manadio. Ny ranao tokoa no sotroinay ka dia aoka ny ranao nikoriana ao anatinay tsirairay avy ao anatiko Jesosy, manadio ary indrindra ndoro izay tsy anao rehetra ny aretina, ny valanaretina, ny tsimokaretina mitôva amin'ny tena, amin'ny fiainanay dia apetraka aminao Jesosy, ianao hanadio ary ilay tenanao no tanjaka, mitondra tanjaka hery fahasalamana ihany koa. Ka dia ianao Tompo hameno sahaza tokoa ianao. Ianao no manome anay ny sahaza satria ampy hozy ianao araka ny teninao koa fa ampy amin'ny andro izay miseho aminy ny ratsy rehetra. Ka dia fiainam-baovao, fanahy vaovao, fifaliana vaovao indray no menao anay manomboka izao. Eny Jesosy, raha mbola tsy nandray anao ny mpanomponao, vonona hanaraka anao mba te hahita ny voninahitra ao, dia ianao mahita Jesosy ny eo am-pony, hivavaka Jesosy, ianao manaraka hivavaky ny tsirairay avokoa. Eny Tompo, mamindra fo ianao Tompo, mamindra fo amiko, mamindra fo aminay tsirairay avy, dia raiso Jesosy, raiso ho anao irery ihany koa. Ny tenako, ny tenan'ny mpanomponao izay manolotra ny tenany ho anao androany, handray anao tena ho Tompo, ary indrindra ho mpamonjy, ho mpanafitra, ho fanavotana, ka handray ny fahazavana sy ny fahamasinanao Jesosy. Ary ny variana, ny erikerika ny amin'izao fiainana izao, indrindra araka ny teny tao variana satria teny nampibebahana anay teo Tompo, ny fitiavam-bola tafahoatra, tia vola Jesosy izay olombelona, dia hifonana aminao, mbola mifono aminao variana tamin'izany, fa ny tena tianao kay dia hiaona aminao, hitondra ny tenanay ho mendrika ho masina eo anatrehanao, ka hita ny voninahitra ao ilay fiainana mandrakizay. Ka dia manavao ny fanoloran-tena Jesosy, tehirizo ny olonao, tehirizo tsirairay avy, mba hitanao hiaona aminao tokoa any an-danitra any. Ka dia misaotra anao izay Jesosy, misaotra satria miasa ianao tsisy mahasakana, fa ianao tokoa rehefa miasa dia miasa, ary ny teninao koa ianao rehefa tia dia tiana ianao hatramin'ny farany. Tehirizo ambany elatra ao izay Jesosy, tany mafy fa tsy mahatana anao. Misaotra ny fiasanao, misaotra ny fahasoavanao Jesosy, ka ianao tokoa no teraina, ianao no menay voninahitra, ianao ilay masina, masina, masina tompon'izao rehetra izao. Endriky ny voninahitra ao ny tany rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia. Amen. Amen. Misaotra ny tompontsika izany ny amin'ny fotoanan'io, dia misaotra ny mpanompony koa, ary mbola faly foana izay mianadahy satria arak'ilay teny teo dia milamina izany ny amin'ny telefaonina. Dia engany eny Tompo hikarakara foana ny amin'ny fandaharana satria izy ny tompon'ny fotoana. Ka dia manasa anao raha sitrapon'ny Tompo izany, raha mbola tsy tonga Jesosy, dia amin'ny heriny tahaka izao amin'ny 7 ora alina terôpa dia hisy ny fotoam-pivavahana ny fandraisana fanasan'ny Tompo, dia indray mandeha isam-bolana isaky ny sabata voalohan'ny volana no ataontsika. Dia mahereza voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany, dia manao filomanao koa amin'ny anaran'i Jesosy Tompoko.
Alléluia. Amen.